Miarabanao indray tompolasy tompovavy ao anatin'ity fandarina zany malaza ity. Andeha tsika hiresaka ny tontolo arabary ho an'ny eto Madagasikara satria izany moa dia anisan'ny foto-tsakafon'ny malagasy. Ary efa voatsinjo lavitra ho an'ireo mpanjaka tany aloha tany amin'ny hoe ny mosary no fahavalo. Ka rehefa namokatra vary ho an'ny vahoaka malagasy ary nahita an'izany ireo mpanjaka tamin'izany fotoan'andro izany dia nieritreritra fa ity vary ity no hanafitra malagasy. Ka niezaka namboly nanaraka ireo mety ho paika samihafa ahafahana mampitombo izany fambolem-bary izany ho amin'ny takatry ny rehetra ireo fitondrana ny fandimby, taoriana ny fitondrana mpanjaka, taoriana ny fanjanahantany ary ny fitondrana republikana. Isika teto Madagasikara raha teo nanana tambary ahafahana mamokatra fambolem-bary tsara sy mety ho an'ny Madagasikara satria raha ny fantatra dia amatapitrisany hektara ny tanimbary mbola tokony hanaovana famokaram-bary ho an'ny eto Madagasikara. Izany tanimbary izany dia ahafahan'ny malagasy amin'ny faritra distrika commune fokontany samihafa izay miparitaka manerana ity Madagasikara ity hanatanterahana fambolem-bary ho isika ary ampy hanaovana izany amin'ny alalan'ny fisian'ireo rano sy ny toetrandro izay mety ihany koa amin'ny fotoam-pambolena ho an'ny eto Madagasikara. Satria rehefa miresaka fambolena manko dia tsy maintsy eo ny toetrandro, eo ny toetany ary eo ihany koa ny rano. Mazava ho azy manaraka ho azy ny masom-boly sy ny endrika fanatsarana amin'ny alalan'ny fiofanana sy ny famoaham-bokatra ny lalana tiantsika resahana amin'izany. Ny vary no safidintsika ho resahana satria voaresaka ao anatin'ny fanazava-kevitra ny entin'ny filoha Marc Ravalomanina rehefa nitafa tamin'ny vahoaka tany Rivomamo izy ary mbola nambarana tany Tomasina rehefa niona ihany koa amin'ireo mpiatroka avy amin'ny antokotiko Madagasikara sy ireo hivondrona ao anatin'ny komity mpanohana Marc Ravalomanina tamin'ny Tomasina ihany koa izany tontolo ny fambolem-bary, tontolo ny famokarana ary tontolo ara-tsakafo izany. Raha misy manko anisan'ny fitondrana tsy nanao ambanin-javatra ny tontolo ny famokarana ho an'ny teto Madagasikara dia iray amin'ireny ny fitondrana filoha Marc Ravalomanina ka tsy hoe nampanantena ny amin'ny hamokarany vahoaka isan'isany fa tena nanolotra fitaovana, nanolotra masom-boly, nanome fiofanana ary nikaron-kevitra ny fomba ahafahana manatsara ny vokatra sy hamoahana izany vokatra izany. Hatramin'izay manko dia mivoizina foana ny amin'ny hoe izay afaka mamboly vary betsaka ka manondrana ary manana ambim-bava dia firenena mandroso fa eo ihany izany. Fa hoe ahoana no ahafahana tena ho mpamoka-bary ny akamaroan'ny malagasy ka afaka manondrana amin'izay tena tadiavin'ny tsena iraisam-pirenena satria araka ny tokony izy izao tontolo izao dia manjifa izany vary izany avokoa. Isika teto Madagasikara aza moa tamin'ny andro filoha Marc Ravalomanina dia niezaka mihitsy nitady ny kariko arak'izay tena izy maximum hoy ny fitenena izay ny amin'ny ahoana no ahafahana mamokatra vary amina tany 2 hektara ka mahazo vary 12 taonina. 2 hektara mahazo vary 12 taonina. Napetraky ny fanjakana izay nitarehan'ny filoha Marc Ravalomanina za fanampy izany ary nisy mihitsy ny vitrine, nisy ny fifaninanana voka-bary mba ahafahana mitily ireo tantsaha any ambanivohitra rehetrany ka ireny avy eo no nahazo ny tosika avy amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fiofanana, amin'ny alalan'ny fitaovana, amin'ny alalan'ny masom-boly ary indrindra ny vola ahafahan'izy ireo mamokatra sy manatsara ny fiainana. Dia jejejo ny tantsaha malagasy tany ambanivoly rehetra tany satria efa nahay namokatra vary tamin'ny fomba moderna izay ahazoana vokatra tsara ka mba hoe tsy hinam-bary hihinana ho an'ny mahazatra fotsiny ihany fa afaka hivarotra sy hanondrana ny tantsaha malagasy. Reny rehetra ireny moa izany taty aoriana dia nofinofy sisa ka i Madagasikara lasa mpanafatra vary no misy taty aoriana. Izany ve natao hoe endriky ny fahaiza-mitantana raha ity fitondram-panjakana ity ny resahantsika satria nanomboka tamin'ny taona 20 raha ohatra ka eo no raisintsika dia anisan'ny nanafatra vary nanodidina ny 7,7 taonina i Madagasikara.
Ary tamin'ny taona 2024 dia tanoany ny 7,4 tanoany ny vary zay nafarantsika. Ary ny taona 2024 dia 4,4 681,000 tonnes no vary zay nafarany Madagasikara. Raha be loatra ny vary afarana, midika zany fa tsy mamoaka bary zany ny eto an-toerana. Ny fanampy mandrakariva ho ana mpitondra zay mahay mitsinjo lavitra dia ny exportation no tokony ho betsaka fa tsy ny importation. Raha tika tsotra de hoe ny fanondranana no tokony ho betsaka fa tsy ny fanafarana. Rehefa betsaka mantsy ny voly fanondrana ary rehefa manao fanondranana betsaka i Madagasikara dia miditra ny vola vahiny ary mihatsara ny fikajiana ny vola vahiny mihoatra ny ariary eto an-toerana. Ary mifanaraka amin'izany raha teo ihany koa ny amin'ny hoe misy ny kirakiram-bola mihodina eto an-toerana ka mihodina eny amin'ny sarababem-bahoaka lay vola raviny izay fampiasa andavanandro. Manatsara ny sondrom-bidim-piainana zany mba tsy hiakatra tahaka ny misy amin'izao fotoana izao manodidina ny 100,000. Ary ihany koa mitondra fitoniana amin'izay hoe tena fahafahan'ny vahoaka malagasy mividy na pouvoir d'achat. Satria misy ny ao an-tanana ka afaka mividy, afaka ihany koa manao fikirakira narabola ny tantsaha malagasy. Izay tokony ho arovan'ny mitondra satria izy ireo no 80% izay mitondra famokarana ary ny akamaroany malagasy amin'izao fotoana izao dia 80% isika dia tantsaha avokoa. Ny tsinjolavitra zany filoha Marc Ravalomanina ary hitantsika amin'ny sary izany satria nanao vitrine ny filoha Marc Ravalomanina. Izany vitrine zany na fitaratra Madagasikara dia ny tontolo ny fambolena sy fiompiana ary ny famokarana tsotra ilain'ny vahoaka eny ambanivohitra no natao tao anatin'izany, indrindra ny resaka volovary. Rehefa tonga mihitsy aza tamin'ny Apemba Sorgho ny filoha Marc Ravalomanina, nanatsara ny voly katsaka, nanatsara ny voly mangahazo sy ireo manodidina an'izay rehetra voly ilaina. Indrindra ihany koa ireo voly heverina fa fanondrana ka ny ilainy ny tany ambanivohitra rehetra tany ka tsy maintsy natao nananana tetikasa ahafahana manampy ny tantsaha iny le PSDR tamin'ny fotoanandro. Niaraka tamina tetikasa maro samihafa ka nanampy ny tantsaha tany amin'ny seapambolena nisy azy, na nanao kakao, na nanao jorofo, na nanao lavanio, na nanao ihany koa poivre hatramin'ny black ice araka ny fahafantarany rehetra azy amin'ny faritra Boeniny. No tanterahana avokoa izany rehetrarehetra izany mba hanomezana lanja ny tantsaha-pamokatra ary hahatsara ny toe-karena anatin'ny firenena. Taty aoriana hoy isika rehefa tonga izao fitondram-panjakana izao tsy ho tany saintsika intsony ny 7,4 ka hatraty amin'ny 7,4 ka ny 7,4 ka hatramin'izao 13,4 izao no resahantsika fa ampitehana tsy tanono no mahazo ny tantsaha malagasy. Tantsaha reraka, tantsaha tsy tamana amin'ny fambolena any ambanivola, tantsaha zay mitebiteby isan'andro amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary tantsaha tsisy bijery raha tsy efa fifidianana tahaka izao. Zany tokoa satria amin'izao fotoana izao vao mba tafiditra ao anatin'ny filan-kevitry minisitra ny amin'ny hoe hifantoka amin'ny tantsaha malagasy ny fitondram-panjakana ary mahita mihitsy azy adevitra tao any ampitan-dranomasina ny amin'ny hoe tena hijery ary mikaroka famatsim-bola ho an'ny tantsaha malagasy. Fa taizo zany teo aloha teo. Variana tamin'ny alalan'ny oeraoera na pavé sy trano na sekoly nambara fa manara-penitra le fitondram-panjakana. Ka ny maika tamin'ireny dia ny ametrahana vato fototra sy ametrahana sombony ho an'ireo fotodrafitrasa kely izay nataony ity fanjakana ity, fa tsy nijery ny amin'ny hoe ity ve hiteraka tombotsoa ho an'ny vahoaka amin'ny alalan'ny famokarana aingana satria volabe no lany tamin'ireny. Isika raha teo nandalo krizy izay vetezin'ny fitondram-panjakana sy ataon'ny litania ny amin'ny hoe ny nahavoantsika dia ny fandalovan'ny krizin'ny Covid-19 sy ny ady any Ukraine sy Russia. Dikan'izany tokony fantoka tamin'ny famokarana ny teto Madagasikara fa tsy nandany vola tany amin'ireo lafin-javatra hafa izay rendrarendra sy deadehaka nataon'ny fitondram-panjakana teo imason'ny mpanara-baovao sy ny vahoaka malagasy fotsiny ihany. Saingy tsindritsinjo ny maha olona izy ireny ary tsy niteraka tontolo ara-toe-karena na merim-bola ka nisy ny vola nihodina anaty ho an'ny firenena. Zay manko ny tadiavina hoe misy
fampiasam-bola de miteraka vola miditra ho an'ilay mpampiasa vola. Tsy izany zava-misy fa tahaka ny volana rina ihany ny volana avoaka teto, volana autoroute, volana tanamasoandro, volana teleferika, ny vola am'ireo fametrahana fotodrafitrasa teto sy teroa fa tsy ny tera-bokatsoa. Ary zany efa nitabatabainy ny FFKM nitabatabainy fiarahamonim-pirenena hoe aoko zay ty rendrarendra sy fandaniam-bola tsy miteraka vokatsoa ara-tsosialy ary tsy miteraka tombotsoa ho an'ny sosialy ny vahoaka malagasy ity. Asa na tonga saina tamin'izany ny afro ka niteny tany Vatomandry ny amin'ny hoe ajanona avokoa ny fotodrafitrasa fa anao sosialy amin'izay ny fitondram-panjakana. Saingy rehefa nydinihana an'le sosialy izy ity vatsy tosika ary varitsinjo entina hanabambona ny fon'ny olona fotsiny ihany satria akaiky ny fividianana ka tsy maintsy ireo izay miloko volomboasary sy manara-dia amin'ny fitondrana no mahazo izany tosika fameno na varitsinjo na vatsin-tsinjo voalaza ao anatin'ny asa sosialy ny fitondram-panjakana izany. Hafahafa le fitondram-panjakana, hafahafa le mpitondra, hafahafa lay nomeny vahoaka fahefana tamin'ny 2024 tamin'ny alalan'ny doublon. Tena hafahafa tanteraka mihitsy satria tsy ohatran'izany ny eritreretana ny ray aman-dreny ny mpitondra fanjakana. Amaranantsika zao adevitra izao dia ny fanazavana ny eto amin'ny filoha Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe tsy maintsy tsinjovina manokana ny tantsaha malagasy ary tsy maintsy manao famokarana isika tahak'izao avy hatrany izany. Ny voalolarana ataontsika dia fanampiana ny tantsaha. Zavatra ny dada tsara io, tsy mila milaza aminareo hoe ohatra ninona izy fa haiko. Tsy maintsy tsara aloha. Tsy maintsy tsara le masombola ampiasaina. Mazava aminareo tsara ny fikarakarana an'le tany hoe zao nanaovana n'ity ranombary ity, tanimbary ity, ranona tambary ity, ary hainareo tsara manisy zezika. Satria misy zezika lasa fotsiny rehefa be loatra ny rano. Ary ohatra ela be koa le ketsa. Dia izay mahatonga an'ireny ketsana 7 andro ireny. Ay ny dady io hoe tsy hitako izay resahana azy fa tsy maintsy hatratra ny voka-bary farafahakeliny. Farafahakeliny amin'ny taona ambonitsika tsy maintsy mahatratra 6 tonnes par hectare. Tsy maintsy mahatratra an'izany tsika dia hiakatra 10 tonnes dia 12 tonnes ho tratratsika io. Satria nahoana ny tsy hatratraranareo an'io, tsy hatratraranareo amin'izao fotoana izao le masomboly. Ninona teneninareo anahy? Laninareo le masomboly noho ny fahasahiranana. Dia mifangaro le izy. Manana toetany izay hatona amin'ny fambolena sy ahafahana amin'ny faninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Madagasikara. Dia mba hiverina indray any Erina any ny amin'ny hoe laza Madagasikara amin'ireo sopotra izay nampalaza antsika tahaka ny any Eloatra, tahaka ny tany Marivoay, Bealanana, Morondava, Mahabo sy ny sisa sy ny sisa. Mba tsy ho nofontsony izany ary tsisy zara vary bekary any amin'ny sopotra fambolem-bary ho an'ny eto Madagasikara ohatra amin'izany tamin'ny Marivoay. Fa mba hanondrana vary Madagasikara rehefa tonga amin'ny tena hoe olona mahay amin'izany tontolo ny fambolena ary mitsinjo ny tantsaha izany ny mitantana firenena. Ka tsy hanambany na ihany koa hanaridia amin'ireo tantsaha malagasy ka ilaza ny amin'ny hoe ity indray vahaolana hafa amin'ny alalan'ny Artemisia fa hajanona no fambolem-bary. Enga anie ka tsy hisy intsony izany ary tsy hiverina fa mba ho nofy ho an'ny tantara teto Madagasikara fa tena malagasy mamokatra, malagasy mahay miary amin'ny arenany ary malagasy ihany koa afaka mitsinjo ny vody andro merika satria manana famokarana ambiampy ary afaka manondrana any ivelany. Zany rehare ary zany ihany koa no mba faniritsika ho an'ireo tantsaha malagasy 20 isan-jato amin'izao fotoana izao. Zany zava-misy zany malaza makasitraka tompokolahy, makatelina tompokavy.